lehibe indrindra lainga io hoe zaho tian'ny tuiliara lainga io 12 millions de dollars hein no nomeny Ambatovy de hoe izy Ngai Rajoel hoe nareo dondrona nareo tsy malala ninina nareo commune tsy hainareo mampiasa an'io 12 millions de dollars averereo ty foy be 12 millions de dollars eo de ho hitanareo fa namboarako lalanareo namboarako zao mandraky ty nandroany tsisy zavatra namboarina zay raha resaka économique hoe itenenako anao tsisy retombée économique zany satria ratsy toerana Ngai Rajoel io zao 13 millions de dollars navoakany zareo talohan'izany nisy tao amky même fa zavatra nisy kosa mbola tsisy commune nandray 1 million de dollars mivatana ho an'le commune mivatana ho an'ny commune ratsy toerana hoaho izy ao anarana te Ngai Rajoel miteniny zareo hoe projet atao tuiliara maty dôle tretretreta cimetière de projet io mety atafavoakatsika tsy tuiliara farahidiny tretretreta fantanina mipetraka roapolo taona zao ke même roapolo taona navoakany Banque mondiale nitahafahantrana fi 82% nitahafahantrana ao Fort-dauphin zay no itenenako hoe retombée économique zany aza mba fitana reny voaka malagasy Ngai Rajoel fa ianao de ratsy toerana indrindra tamin'ny filoham-pirenena rehetra nanatony hoe base tuiliara tao tuiliara tao vao teo iny niteneny kotsy hoe 4% le izy zao nareo mandainga satria fefa natao communiqué tany amin'ny bourse zany zao ny tonnage alaitsika ozy izy isa taona de tia ny vola ometsika ny fanjakana malagasy rehefa calculena zany tonnage io jerenao amin'ny Google ohatriny ny vidiny akora rehetra alain'ireo de jerena am'izay ny pourcentage satria misy paramètre maro izy io ivoan'zay zavatra zay 0,2% no azotsika fanatsarana ny fari-piainan'ny mponina eo anatrehan'izany ary tsy hisy indrindraindrindra izany ataotsika hoe faritra na commune handroso izany eto Madagasikara raha izay no mipetraka satria ny zavatra misy am'izao fotoana zao de tsy maintsy avy aty ambony avokoa no miainga ny zavatra rehetra ary zay no antony tenena Marjona teo hoe iteny filoha mihitsy ve no tsy maintsy hidana ho any toliary amin'izay mifampiresahana zany inona zany no ataon'ireo tompon'andraikitra inona no ataon'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernementa lesona efa nandaly teto amitsika zany ka tokony hayaka lesona am'izany ny mpitondra ankehitriny nisy fotoana aza fitokanana hatramina tsena na vesesiny ihany tsy maintsy andrasana ve zany efa niteraka resabe teto amitsika ihany koa ny mahakasika izay de izany zavatra zany tsy tokony hiverina intsony ahafahana manatsara hoy satria zay ny antony resahantsika n'lay hoe tokony hisy an'izay fampiresahana sy fampiainony zay ary tokony hisy an'izay fahaizana maka lesona amin'ny tantara zay ahafahana manantsara ny rampitso fa raha izao aloha no mitoy mampanay ny hoavy sy ny rampitso ny vahoaka malagasy mampanay ny hoavy sy ny rampitso eto amin'ny tany sy ny firenena eny anivon'ny fiarahamonina eny indrindraindrindra satria amin'ireo tetikasa amin'ireo ataotsika hoe fikasana ametraka fotodrafitrasa amin'ireo ataotsika hoe fikasana ametraka filaminana maharitra de mety ho mivokadratsiny no mety mbola ho azo raha tsy misy an'izany ataotsika hoe fianona sy fifampiresahana zany ny fifampiresahana ny eto de tsotra inona no angatahan'ireo vahoaka ireo ka mahatonga azy ireo tsy hanaika ilay fitsandrana hatao inona no mety ho antony mahatonga azy ireo anao an'izany zany zao mila fanadihadiana ihany koa satria mandeha ny feo fa misy pikaramanady ao hoe misy tsy nahazo ny anjarany ao hoe zany fanadihadiana zany manana mpanao fanadihadiana manana ny maizy azy tsika sy manana ny traikefa am'izany tokony ho fantarina avokoa zany ahafahana mamaly ilay etaetan'ilay mponina ao antoerana de io ny rosoana hoe
apetraka zany ny fandajalanjany raha iroso a inona ny mety ho vokadratsiny a inona ny mety ho vokatsy ho azo raha iemotra inona ny mety ho vokadratsy a inona ny mety ho tombotsy ho azo de apetraka ihany koa hoe ilay vahiny na azo an'ilay fitrandrahana ve no atao lara-pahamehana sa ny vahoaka malagasy a mpiray tanindrazana mbola fanontaniana mipetraka ihany koa zany rehetrarehetra zany ilay ataontsika hoe olona vitsivitsy izay resy lahatra am'ilay tetikasa ve a no menavahana sa ireto maronisa izay mbola mitsipaka marindrano a an'ilay tetikasa zany a zavatra azo resana afaka ifanakalozana ijerena ihany koa inona no mety atao sy ny tsy mety atao a eo anatrehany rehetrarehetra zany ny afarahantsika ty ho ia teo a de famono ankarona toy ny voalala voatango araky ny fomba fiteny izany hoe isika samy malagasy ihany a no ifamono a sy ifandratra de zay ny antony tenenako tany ampiandohana teo hoe isika aloha voalohany indrindra ny tokony ahay fampijery a sy ifampitsimbona ahafatsika mametraka ahafatsika ny ataontsika hoe mametraka paikady amin'ny hevitra ray iombonana ahafahana manatsara ho ia satria ny fanatsarana no iadivantsika mafy am'izao fotoana zao mila hatsaraina ny fidiram-bola ny isa-tokantrano mila hatsaraina ny fari-piaina ny vahoaka malagasy mila hatsaraina ny fianarana sy ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora mila hatsaraina ny lalana manerana ny nosy io a ahafahatsika mivezivezy a ahafahatsika mamoaka sy mampiditra an'ireny vokatra isan-karazany reny mila hatsaraina ny ataontsika hoe setry ny fanabeazana fandraisana teo ny resaka fandripahalemana mila hatsaraina avokoa zany rehetrarehetra zany ary izay fitakiana fanatsarana izay a no tokony ifampianotsika samy malagasy aloha ifampitsinjovantsika samy malagasy aloha iraisantsika hina anomondronatsika ny hery ananatsika izay a no tena zava-dehibe ao anatin'ilay izy tsy afaka ny roso am'zany sika raha ohatra ka tsy miainga amin'ny firaisan-kina sy ny firaisan-tsaina eny anivon'ny fiarahamonina ahoana moa no ohatran'ilay misy fotoana ny antso ilay fokotany ray eto Antananarivo renivohitra izay tsy miombo-kevitra am'ilay se fokotany napetraky ny lehibe ny distrika eo zany napetraka hitondran'ilay fokotany de midrikona lay ponina ao am'ilay fokotany a hoe anaisotra an'lay se fokotany de tsy afaka lay se fokotany satria olona dimy na efatra no maneho hevitra eo a tsy manaiky an'ilay se fokotany rehefa nanontaniana nefany a tsy manaiky an'lay se fokotany ny akamaroany zany hoe rehefa tonga ny fotoana anaovana an'ilay fitakiana iny fa misaraka sahady a ilay mpiaramonina hitatsika am'zany a ka raha izany no iady isika ho an'ny fametrahana filaminana ohatra iady isika ho an'ny fitantana ny mangarahara iady isika ho an'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa toy ny lalana kanefa tsy misy an'izay ataontsika hoe firaisan-po sy firaisan-tsainy zay a de ho verimainy zany ady atao izany indrindraindrindra ty amin'ny avolenta kokoa amina sehatra politika amina sehatra toe-karena eo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny sisa sy ny sisa de zay ny antony tenenako hatrany am-piandohana hoe zava-dehibe a ny fahaizan'ny olona mijery maka lesona amin'ny tantara mandray lesona ihany koa hanatsarana ny ho avy ny eto aloha de tena mampafantatra fa efa miroso amin'ny fikarakarana ny teknisianina manatsara ny fandarana ny amintsika any am'izao fotoana zao satria de misy afatra voaray hoe maromaro ny faritra izay onjam-peo hafa no mandeha ao anatin'ny fandarana efa ao anatin'ny fanamboarana izany moa zany a ny teknisianina amin'izao fotoana izao fa ho atsika maheno moa aloha de toizana trano ny fandarana indrindraindrindra ho any any mahajanga izay ny mahajanga ray manontolo no atrito no heniko hoe tsy mandehany de ao anany fandehany miankina am'ilay
antsotarby zay voataotsika rehefa aveo moa zany no ahafahantsika mahafantatra bebe kokoa ny mahakasika izay fa efa eo ampamahana ny olana mahakasika izany zany ny teknisianina sy ny tompona ndraikitra am'izao fotoana zao ny tsara horesantsika fotsiny de lay hoe ny antony mahatonga ny olona mitaky iny ny antony mahatonga ny olona ataontsika hoe tsy manaiky de ao aloha voalohany indrindra izay tsy fampeny fifampiresahana izay misy tsy mazava ilay zavatra tiana atao tsy misy mangarahara ilay zavatra tiana atao ka na aiza rehefa ao izay zavatra tsy mazava tsy maharesy lahatra ny vahoaka izay de vonina ny vahoaka hijoro hiaro ny fananany hiaro ny taniny hiaro ny fianakaviany hiaro ny tokantranony sy ny sisa rehefa misy an'izay ataontsika hoe tsy faharesena lahatra avy amin'ny mpitondra fanjakana izay tsy fampeny ny fifandresen-dahatra izay no tsy misy voalaza moa fa hoe efa nisy ny fanadiadina natao sy ny fakankevitra natao de taorina n'ilay fisiny zay de mbola misy ilay tsy fanekeny ny poniny donc raha nisy zany zay ataontsika hoe fanadidina natao sy fakankevitra natao zay ny vokany zany de hoe tsy manaika ilay poniny fa tsy hoe rehefa natao ny fanadiadina sy ny fakankevitra avy any amin'ny olona de tapaky ny rehetrarehetra fa tsy hoekena lay tetikasa amina toerana anankiray izay ny vokatra ny fanadidina sy ny fakankevitra natao de forcena fotsiny hoe tsy maintsy atao ihany lay zavatra inona fotsiny zany no nilana n'lay fanadidina natao raha ohatra ka izay ary mino fa ny olana amin'ireny faritra hafa rehetra reny de mety ho zany avokoa no miainga eo matoa misy an'ireny fandavana misy an'ireny ataontsika hoe tsy fanekeny ny ponina voakasika eny fotony ireny zany hoe na nisy fanadidinana natao teo na tsy nisy fanadidinana natao teo ny vokatra zay de tsy manaiky le ponina tsy resy lahatra le ponina ny diky zany fa mila ary ilaina ny mijery fomba hafa ahafahana mandresy lahatra ahafahana miara-miasa ao anatiny lay fomba hafa aloha hatreto ny efa irosoan'ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao de lay fomba tena tsotra indrindra de ilay ataontsika hoe amboletra izay zany no safidy no raisy ny mpitondra fanjakana tsy nitady zavatra hafa tsony izy tsy nakalagy tsony izy ny fomba fiteny tsy nitady zavatra sarotra fa hoe manaiky nareo tsy manaiky anareo tsara tsy manaiky nareo tsara fa tsy maintsy miroso ary zany lay tonga hatrany amin'ilay hoe nosy ray manontolo io zany nametrahana an'ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso hoe na manaiky tsika na tsy manaiky Madagasikara tsy maintsy mandroso zava-dehibe zany ary tsara zany kanefa aiza ho aizy sika am'izao fotoana zao aiza ho aizy sika raha izany fampandrosoana izany eto Madagasikara no resahana aiza moa ny tany na ny toerana tsy andrenesantsika fitarainana mahakasika ity tsy fandripahalemana ity ny mpitandro filaminana nefa mahazo resaka ombenombeny indrindraindrindra ny anaty tambazotra teraserany no ny ataon'ireo mpitandro filaminana sasany amafisiko tsara mpitandro filaminana sasany izay tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy de hitatsika am'izany fa ireny rehetrarehetra reny rehefa mitambatra tsy maintsy afara amin'ny ataontsika hoe fipoahana ara-tsosialy zany tsy maintsy afara amin'ny ataontsika hoe fahatezeram-bahoaka zany ary zay lay nahatonga n'lay niteneniko tany ambolohany voararany lalàna ny fitsaram-bahoaka fa ny fahatongavana any amin'ny fitsaram-bahoaka zany ane ka misy dingana maromaro misy fotoana maromaro misy tranga maromaro hitan'ny mpiaramonina tadidiny ny mpiaramonina ary iaina ny mpiaramonina izany hoe
mahatolay vahoaka eo amina faritra iray a tsy matoky intsony ilay mpitandro filaminana napetraka eo zay hiaro azy sy ny fananany a efa maro ny raha hitany a nataony ny mpitandro filaminana io iny fa mety tsy niteny izy a noho nylay hoe fanajana noho nylay tahotra noho nylay fanomezana hasina nylay mpitandro filaminana sy ny sisa de tsy miteny ny olona satria ny rahantsika nahita fa taoriny ny famoahana nylay tranga teny talatamaty izay maresaka be ihany koa ny anaty tambazotra any am'izao fotoana zao a taorina ny famoahana ny reny zavatra nisy reny a tonga daholo am'izay ihany koa ny rehetrarehetra miteny hoe ny anay koa zao ny tranga taty aminay zao koa ny tranga taty aminay ny anay tena mbola pira noho io ny taty aminay zao ny taty aminay nisy an'izao hitanareo am'izany fa ny olona zany mahita hoe izao ny zavatra mety a sy ny tsy mety ataony reto nomena fahefana hiaro ny vahoaka sy ny fananany reto izao ny fanararaotana nataony a tamin'ny fiarahamonina tatsy a na tamin'ny faritra taroa fa nametraka an'izany lay olona hoe tsy miteny a tsy mivolana fa rehefa tena feno kosa lay kapoka de izay mahatonga ny reny a ataontsika hoe fipoahana ireny fa na inona hoe aho teo a amafisiko hatrany a tsy vahaolana ary voararany lalàna hatrany a izany ataontsika hoe firosoana amina fitsaram-bahoaka izany de izay ny antony tenenako hoe raha misy ny vahaolana tsotra ialatsika amin'ny ataontsika hoe fahavoazana iainantsika am'izao fotoana zao a de ny fahaizantsika tsirairay avy miainga avy amin'ny zambatan'olona isy tokantrano hatrany amin'ny mpitondra farantampony ny fahaizana makalesona amin'ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny tantara tsy fanadino ary ny tantara tompoko de mitoy hatrany ny fahaizana makalesona amin'ny tantara de mitondra fanovana lehibea eto amin'ny tany sy ny firenena izay a miampy ny ataontsika hoe fahaizana miaino a fahaizana mifampiresaka ihany koa amin'ny azafady hoe amin'ny adin'ny ray faharoa isika amin'izao fotoana zao a zomany andro a maromaro ny zavatra azo resahana maromaro no tiana ampitaina any amin'ny avy any amitsika any a avy any anivon'ny fiarahamonina tsirairay avy eny a amin'izao andro zoma izao hiditra ao anatin'ny fandraisana ny antso a sy ny famakinany SMS isika fa ety am-piandohana de tsara ny mampatsiahy a fa ny larana 03814 882 24 no afaka idirantsika mivantana na ihany koa ny 3212 888 19 reto ihany koa de tsara mampafantatra antsika fa mafanafana fo ny mpiaino sy ny mpanaraka amin'ny fandarana raha vao miresaka n'izany fitandrona filaminana zany isika de ny hendry ihany no anarina ozy izy ny fomba fiteny a izantsika ho ampahendrena no anehoantsika hevitra ampamendrehana no iresantsika ary fehezintsika ao anatin'ny roa minitra ny fandraisam-pitenenana ho an'izay tafiditra raha isika ary ny antso raha ohatra ka efa misy a fa tsara ihany ny mampafantatra atsika n'izany rehetrarehetra zany a expérience efa ny ainany zany satria raha vao io resaka filaminana sy an'io de be debe ny ataontsika hoe mahita ny tranga misy a eny anivon'ny fiarahamonina eny de ny tsara hoe ataontsika ampamendrehany zay a vo avy ny teny araky ny resantsika teo a hoe tsara sy ny mety kokoa de isika samy mpiarabelona isika samy mpiaramonina isika samy malagasy a no mifampitaiza sy ny fanome ohatra tsara mifampiaino ihany koa ao anatin'izany rehetrarehetra zany a ahafahantsika manatsara ny ho avy a manatsara ihany koa ny fiarahamonina misy antsika efa nilazaina teo moa fa ny fahaizanao miroso am'izany fanajana sy fahaizana miaino a sy ny fifampiresahana amin'ny hafa izany a no mitondra makany amin'ny filaminana kokoa mitondra any amin'ny fanatsarana bebe kokoa
ny fiarahamonina tsirairay avy mahakasika ny zavatra misy amin'izao fotoana zao de mandefa moa zany no ato zany zao misy hoe pub ndray ho ny mandeha am'izao fotoana zao la mbola tsy voafaka angamban'lay olana atsika am'izao fotoana zao efa ezahana ho karakaraina moa ny eny amin'ny antenne am'izao fotoana zao mba hahafahatsika mandray mivantana ary mba tsisy fanelingelenana ny fandarana amin'ny ity androany ity mbola tsy misy antso tafiditra de toizatsika ihany ny resadresaka efa misy antso raisitsika avy hatrany ary miarapa tompoko salama tompoko de ahoana ny fandehany fandehany zahay aty Morondava zao tsy mahay ninona mihitsy fa nitsahin'ny olona le radio hira zay tsy fantatra ihany no mandeha ato Morondava tsy mahay ninina ary hirahira hono ny mandeha hira ihany no mandeha ato fa tsy misy zavatra fantatra mihitsy na heno mihitsy ato kanefa mateo nanao hevitra moa satria ny teoko tenenina zany le fanjakana moa zany efa tsy misy vola tsony satria fa lany zareo amin'ny fizarazarana tiandreo atao le vola ka mahay amizay zareo zany satria katikatin'le sénateur zany tsy voaloha mitaky le tompony any am'le toerana misy azy any eo reo sahirany mikoropaky de amidindreo nietsy amidindreo ny ero amin'ny tany eto amin'ny Madagasikara ka raha io zany tsy voarombaka haingakaingana io ho voamafy tokoa tsika zany tsika eto Madagasikara aiza ny toerana alehantsika zay ihany ankasitrany ianao tao anatin'izay ary fanontaniana mipetraky zany raha io no toy de aiza no alehantsika misy antso manaraka zany tafiditra ve miarapa tompoko de ahoana fandehany eny tompoko eny tompoko afaka miteny avy hatrany ianao efa tafiditra tiako tenena zany za ny fanambarana hataonay zahay manao fanambarana dia tsy manaiky ny bazy eto Toliara manao sonia ny TGV tonga saina oui eny tompoko zay zany ny vaovao hoe manao sonia zay TGV tonga saina fa tsy manaiky hitandrana ny bazy TGV tonga saina io moa zany fikambanana TGV tonga saina io inona no antony maharesy lahatra anareo maharesy lahatra anay satria ny zanaka amin'ny fianakavianay ho maty aby tsy hinondrano na ny biby ho maty ina zahay vezo tsy hisy fia mihitsy ho sakafoenay sasa tompoko ankasitrahana ianao tamin'izay faneho-kevitra izay ary nazava ihany koa ny misy antso manaraka raisitsika avy hatrany ny antso manaraka allo eny tompoko de ahoana ny fandehany de ahoana ny fandehany raha banareo amin'ny fandarana tompoko eny tompoko ny avy aty varadrany ihany zay moko toko taloha tamin'ny 72 regny teo 13 mai teo ny zaraina ina moa rano sy Morondava hanekemana ny orona rehefa tonga ny bomba lacrymogène ka mijery an'le tanora amizao atao ohatrany sady sy manana stratégie mihitsy asa inona ny tokony atahoranandreo zareo fa tokony alana mihitsy raha ty fa tsy mety zay ny fanomon-kevitra ankasitrahana ianao tao anatin'izay faneho-kevitra zay ary efa tao anatin'ny tolona efa manana traikefa ao anatin'izany ataontsika hoe etsika sy fitakiana izany ary izay moa zany lay no tenenitsika teo hoe tsara ihany koa ny makalisona mijery any reny efa lasa reny raisitsika hatrany ny antso raha misy mahazava-dehibe ny ataontsika hoe firaisampo sy firaisan-tsainy eo amin'ny samy malagasy ihany koa satria izay firaisampo sy firaisan-tsainy zay de zava-dehibe ary misy antony tsy zava-dehibe ny fitenin'ny taolo malagasy taloha hoe izay mitambatra vato izay misaraka fasika ary raha ny hita
sy ny tsapa aloha am'izao fotoana zao a de stratégie io a apetraky ny ataontsika hoe mpitondra ny fanatsarata fampisarahana ny fanatsarahana ny vahoaka mba tsy ho lasa vato a fa tsy maintsy ho saratsarahana toy ny fasika ahafahana ataontsika hoe mametraka nay imposition avy any aminy zany a sy zay rehetra tiano atao ary ny mahatonga saina sy ny tokony ho raisitsika rehetra ihany koa de izay fanontaniana nipetraka lehibe teo zay hoe hoaizysika inona no mety hitranga raha mitoya ny fanaovana tantely afadrakotra ny arepirenena fanaovana tantely afadrakotra ny tany izay ivelomana ny tany izay fiarina ny tany izay mifamatotra ny tanteraka amin'ny maha malagasy ny malagasy ary malagasy de tena sarotiny ambony de ambony a amin'izany resaka tany a indrindraindrindra izany ataontsika hoe nolovaina tany amin'ny razambe tany aloha izany raha izany no atao tsinotsinona raha izany no hoe sorona amboletra eo ampelatananao a de hoaizysika hoaizany hafaran'ny malagasy ary inona no mety hitranga hoe ateo satria ny tsy fahaizana makalesona amin'ny tantara izay irosony ny mpitondra fanjakana de mbola mitoy ihany hatramin'izao a atrizay moa efa nisy a ary mitoy mihamafy ihany zany a amin'izao fotoana izao izay tsy fahaizana makalesony zay no miteraka ny olana sy ny disadisa maro samihafa eny anivon'ny fiarahamonina eny amin'izao fotoana izao zadiny fa afaka miditra miantso isika ao anatin'ny fandarana na de mbola ao anatin'ny ataontsika hoe famahana ny olana ara-teknika zany tompona ndraikitra amin'izao fotoana izao a de isika rehetra izay afaka miaino isika rehetra ihany koa zay efa mahafantatra ihany koa hoe fotoana izao ahafahana miantso mivantatra zany raisina atao anatin'ny fandarana de raisina ampanajana ny fa ny okevitra avy any amintsika ny fanontaniana mipetraka zany zao de ny hoe raha mandeha ary ka samy miziriziry amin'ny heviny a na ny mpitondra na ny vahoaka entina de anahoana ny mety hotoyin'izay anahoana ny ho avy sy ny ampitsony ity Madagasikaratsika ity ny tena olana ihany koa ao anatin'izay de isika vahoaka malagasy izay sarotiny amin'ny tanitsika vonona sy miady ho an'ny tanitsika ihany a no voamafy a ao anatin'izany rehetrarehetra zany ary ny tena olana ihany koa de ny hoe lasa saosanatria mandrora miatsilany isika satria mahita n'lay tsy fetezana de sanatria iraviravy-tanana na hitazapotsiny sika amin'ireny zavatra ireny ny teneniko teo de ny hoe mila fandraisana andraikitra mila fanasitranana ny fiainatsika ny tontolo misy antsika fandraisana andraikitra miainga amina tsirairay a araky ny efa nytenentsika hatramin'izay de ny hoe ny fahaizantsika aloha voalohany indrindra mifampitsinjo a mifampijery a mifampiaino a mifampitsimbona indrindraindrindra ao anatin'izao fahasairanana iainan'ny vahoaka malagasy zao efa misy ny miroso am'izany ary efa misy ny mbola miaina izany atao anivon'ny fiarahamonina ary zany zavatra zany tsara ho alaintahaka sy ho tsara tohizana satria firy amin'ny malagasy moa no mba manana n'izany ataontsika hoe fahaiza miaindro sy fahaizana mijery zany de mino afa mbola maromaro sika na ny fijerevana ny mpiarabelona fotsiny any ary a no resantsika eto maromaro ny eny anivon'ny fiarahamonina eny a tena ampitiavana no anoloran'ny tanana ho an'ilay olona sahirana miaraka aminy eo ampitiavana no andraisany an-tanana sy anampiny ny mpiray-tandrazana aminy tsisy ambadika politika tsisy ambadika hafa hoe mikendry aka ny tanina mikendry aka ny zavatra hafa any aminy fa tena ampitiavana malagasy samy malagasy izay a ary mbola misy zany mbola iainatsika marobe ny malagasy miainana zany a am'izao fotoana izao zay kely ampelatanany no aomeny a ny mpiarahamonina aminy sy ny mpiray vodirindrina ary misy ihany koa tena za nahita tena hoe
efa tsy ampy le vary sosoa izay hozaraina amin'izy 5 mianaka ao an-trano fa mbola misy manana esprit ihany manokana hoe tia atero ho an'ny anina atsy ambadikitsika fa ary zareo tsy misakafo ao. Mbola misy zany ary ny malagasy de tena manana izay mampiavaka azy izay amin'izay fifampitsimbinana sy ny fiantrana amin'ny samy malagasy izay. Efa miditra lay majanga ao ny 19 angamba no afaka tsona de hoe notsika eo ny mahakasika an'izay fa ny resadresaka mitoy hatrany de izay fanana ny malagasy ny fahaizana mitsinjo sy fahaiza manampy ny namany zay no mila velomina sy atao mahazo vahana indray satria lasa miafinafinena ho an'izay tonga saina sy izay ataontsika hoe efa zatra miainana zany no miroso ka isika zany tokony aneo an'izany fahaizana ataontsika hoe mirahina sy miray feo zany. Misy SMS voaray ty hoe salama dafy ady ahoana ny fandehany, ilaina tokoa ny mirahina indrindra ny fifanomezany tanana eo amin'ny samy ampiray tanindrazana. Ny hevitro amin'ny mpitandro filaminana tokony samy hanao ny anjara ndraikiny ny tsirairay avy. Raisitsika ny antso avy any Mahajanga raha ohatra ka tafiditra miarahaba ianjareo pery, inona no vaovao sy ny zavatra misy azo ambara atao anatin'ny fandaharana. Oui, bonjour. Allô? Efa maheno anao, afaka miditra, afaka miteny avy hatrany. Avy aty Mahajanga Ianga Robert miarahaba ny Gaëtan, miarahaba ny namana rehetra. Miarabanao ihany koa. Ia, miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana dia ahoana ny fandehany avy aty Mahajanga no hitondra ny vaovao asika ifampirazana avy aty Mahajanga. Tsy meno le radio ianao fa avy hatrany de toy izy le faneho-kevitra. Ny zavatra azo ifampizarana angambany hatreto de ny resaka fanamboarana ny fotodrafitrasa. Ny fanamboarana ny fotodrafitrasa rehetrarehetra eto tampon-tanànan'ny Mahajanga tomboka atsika amin'ny fanamboaran-dalana. Misy une partie raha ohatra hoe saika ho tonga taty ny filoham-pirenena nalakilaky ary niazakazaka ny fanamboaran-dalana. Rehefa lasa ny filoham-pirenena tsy hita tsony ireo mpanamboatra lalana amin'ny RN 4 inch menimena araka izany ireo mpampiasa ny RN 4 miainga avy any an-tany malandy hatratia Majunga ville. Mahatratratra any amin'ny adiny ray sasany moa ny fitohanana ao anatin'izany. Tsy hita daholo zany ireo mpanamboatra lalana ireo amin'ny lalam-pirenena fahelatra entre ny Antany Malandy, Sotema, Atatia, Manjarisoa iny. Raha zavatra tsikatra ihany koa namana Gaëtan aty Mahajanga misy ireo lalana efa vita, efa misy miasimba sahady ireo lalana ireo amin'izao. Atsika miteny izao nefa mbola tsy ampy firy andro akory izay no nahavitan'izany lalana zany. De ankoatran'izay ny resaka politika raha itodiantsika kely ny fametrahana ireo ben'ny tanàna tato anatin'ny faritra Boeny. Na tsikaritra ihany na tsikaiky ny zava-nisy tao amin'ny distrikana Ambato-Boeny tamin'ny sabotsy lasa teo raha ohatra ka ben'ny tanàna miisa 12 no nieritreretina hoe ho apetraka amin'ny fomba ofisialy dia anankiray ihany tamin'izy 12 ireo no tonga nametrahana n'izay samboady izay tao amin'ny commune Andranopatrika. De ohatran'izay koa ny tao amin'ny distrikany Maroboay tsy totosa araky ny tokony ho izy zany hoe ny foanana tanteraka tamin'ny ora farany ny fametrahana n'izay samboady ho an'ireo ben'ny tanàna tao anatin'ny distrikany Maroboay izay.
amin'ny ankapobeny raha ny resaka insécurité na ny tsy fandriam-pahalemana eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga aloha tatoato efa somary nienkena izany saingy ny zavatra tsy karotra kosa ny amaro ny herisetra ataon'ireo lehilahy amin'ny vehivavy na amin'ny vadiny raha tsy teny antsika ilay tranga iray izay nisy teo teny amin'ny village touristique ny Mahajanga ilay family Bajaj nisy midisadisa teo amin'izy roa dia nandraraka lasante tamin'ilay fokombadiny na ilay tovovavy sipany ilay tovolahy ankoatran'izay nisy ihany koa mpitandrona filaminana anankiray namango ny vadiny ary dia naratra be mihitsy ilay ramatoa amin'ny tamimaly izay zany zava-misy ny zavatra tsy nampisaina fotsiny hoe aiza ho aiza ny fandraisana ny tanana sy ny fanentanana ihany koa ary ny fiarovana n'ireo vehivavy izay hiara-ny herisetra ataon'ireo lehilahy vadiny satria ohatra ny amin'seho eny anivon'ny fiarahamonina eny amin'izao fotoana izao ireo lehilahy izay tsy matahotra mihitsy mamango vadiny mamono misy ara tena mandatsakaina mihitsy ao anatin'izay famonoana vady izay eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga tatoato raha ohatra ka tsy tena antsika tamin'ity volana marsa sy volana farafara amin'ny volana febroary hatraty amin'ny volana avril zao maromaro izay tranga izay raha teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga manokana no resahana misy ihany koa moa tany amin'ny distrika hafa mifandraika amin'izay hatreto aloha milamindamina ny tanànan'ny Mahajanga izay no azo fampizarana. Makasitraka manokana ny mpanao gazety ny Cultive FM any amin'ny faritry Boeny any Mahajanga ao anatin'izay miditra mivantana satria dia isaky ny azoma dia misy foana ny fandarana miainga isa-paritra anjaran'ny Toliary tamin'ny herinany io dia Mahajanga ity niditra ity dia izay no tsara ho fantatra zany amin'ny faritry Mahajanga na eo amin'ny sehatry ny momba ny tsy fisin'ny fahalemana na eo amin'ny fanamboaran-dalana izay ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao dia zara fa vita izay mbola misy ambara ve Anja Robert? Hatreto aloha zany raha ohatra ka naresadresaka reny tsinto mahery maro samihafa teny akaiky ny toerana fivezivezen'olona ohatra ny mahabiby sy maro samihafa dia efa nangingina ho izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay satria misy ihany koa moa ny fandraisan'ny tanana ny mpitandro filaminana amin'izay fiahina izay fanaizanana zany indraindray mbola misy ihany dia efa mangingina koa ireo mpitandro filaminana ireo miverina indray koa ireo tsy mataotody manao izay asa rasiny izay mafana eto Mahajanga dia izay angambany tsy zavatra ambaratsony fa dia averina any aminareo indray ary ny fitenenana. Sitrahana manokana Anja Robert avy any amin'ny faritra Mahajanga any Boeny iny ny tondrana izay tsara ho fantatra izay satria dia betsaka ihany koa no tsara ho fantatra manerana an'ity Madagasikara ity ho raisitsika ny antso hafa ao anatin'ny fandarana dia ho nafandehany tsika mivantana amin'ity maraina ity. Meraba anao, eny tompokiza dia vaiza? Meraba tompoko. Eny tompokiza dia vaiza azafady? Tsy mba avela maneho hevitra araky ny lalam-pandrenana ny vahoaka amin'ny zavatra tsy rariny ataon'ny fitondrana. Dia izaho manao sosokevitra ho avy ny filoham-pirenena frantsay sy asa filoham-pirenena telo na efatra ambiny miaraka aminy eto Madagasikara. Maninona tsy ararotina amin'io miaraka atao daholo mifanekokevitra sanonga-panjakana koa maneho hevitra hoe tsy rariny izao ny Toliara base Toliara ny ria Vato fa ny tiako teneny tsy sahamandaroka bomba zany reo fa hafa baraka. Ohatran'izany koa ny tokony atao rehefa tonga an'iray koa ny sadaika. Raha vao izay ny atao miaraka daholy atao ray andro ny fitaraina na toerana samihafa io tapaka io ny rano tsy misy io ataon'izay manao daholy ny rehetrarehetra sa mandaroka bomba zany io raha sendra manao avoaka amin'ny radio sy télé ny zavatra atao zao fa ho hafa baraka tanteraka ireo. Manaraka izany dia resaka jirama
maro be zavatra nytenen'ny filoham-pirenena hoe 9 milliards par mois amenan'ny dirama vidianan'ny carburant fa zany délestage zany efa manomboka tsisy tsony am'izao fotoana izao verina ny délestage tapaka ny rano ijaly ny vahoaka le resaka kobaka ambava aty de tsy afaka mihitsy ny amin'ny filohatsika. Raha isika sany ny antso tafiditra 2 minitra ihany dia afaka miverina isika ao anatin'izy ity ny filoham-pirenena zay ho avy eto aloha raha ny fanazavana tenenivon'ny fiadidinan'ny repoblika dia ao ny filohan'ny Union du Comore Azali Assoumani, eo ihany koa ny filohan'ny repoblika ny Seychelles Yoavel Rakalawai, eo ihany koa ny premier ministre ny repoblika ny Maurice Navichadra Ramgolam ary ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron. mazava azy moa fa ny filoham-pirenena malagasy ao anatin'izay raha isika ny antso tafiditra miarabanao iza dia avaiza zafady aza mianonja-peo rehefa tafiditra dia aza mianonja-peo manjary tapaka ianao ao raha isika zay antso tafiditra Ratovinarivo Sanda ny mandray atsika eo ao arany miarabanao iza dia avaiza zafady avy Anjozorobe to miarabantsika avy any Anjozorobe manao ahoana ny insécurité ihany ny sécurité aloha fa mba metimety ihany hatramin'izao fa ny tiraraha-pirenena ty zany dia mba misy afaka kely ataoko amin'ny ty filoha Andry Nirina Rajoelina ny ahy zany dia tena mahavarina tsy misy adi-poko eto Madagasikara, tsy misy manano bohitra, tsy fantako mihitsy hoe aiza le am-po-pirenena ny fiandrianam-pirenena raha manana n'izy anakoro andray matoa Andry Nirina dia ataovy le am-ponao ho an'ny malagasy ary arovy ny fiandrianam-pirenena ambony amin'ny fananiam-bohitra tsisy mihitsy ny eto fa mahagaga fa fara manan-karena tsika nefa ny mahanitra velona ny malagasy moa ve reo fianakaviandreo mba mitovy amin'le malagasy mahanitra reo sa rehefa any Suisse ny voanany dia migesty fa ny azy dia tokony ihany apetrao le am-pirenena aza manao ohatran'io fa tsy mety satria ny nankitafin'olona fantsakana ary any amin'ireny volamena entindreo sy ny karazany reny tsy fantatra tsony makaiza dia tonga ray dia tsapa tsisy makaiza votona ve kitafin'olona fantsakana aza vaovaoka kely azafady fa ici ce n'est pas la France mais ici c'est Madagascar dia mba miteny an'le olona ny vavaka atao Anjozorobe fa miakanjo mety ny vavaka dia misoratra hoe ici c'est Paris ve dia toe-tsain'olona mba manahoana tena mahame 2 minitra ihany ananasika azy dia afaka miveriny ianao raha isika indray ny antso tafiditra manaraka amin'ity maraina ity Ratovinarivo Sanda iza dia avaiza miarabanao tompoko eny tompoko efa tafiditra ianao raha isika ny antso tafiditra manaraka miarabanao iza dia avaiza zafady 03440 efa tafiditra ao ianao 446 06 aloha raha isika indray ny antso tafiditra manaraka fa mbola tsy dia vonona angambana izy fa mbola miantsena ihany koa ao anatin'izay Ratovinarivo ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena manoloana izay tranga maro isan-karazan'izay ho an'ny filohan'ny filoha zay ho avy eto Madagasikara dia izay moa le ambarantsika io foana miarabanao arany iza dia avaiza mirabanareo eny tompoko Monsieur Lanto aty amin'ny deuxième eny tompoko miaraba Monsieur Lanto avao amin'ny deuxième miteny moa nareo hoe tokony hisy ny firaisankina malagasy ahoana moa misy ny firaisankina nefa ny eto amintsika netsy hoe mpanohatra daholo fa misy koa ny tombo ohatra fotsiny izao
raha ny aino n'lay fanahoan-kevitra anankiray teo azy zao hoe TGV tonga saina mitsipaka ny Basse-Tulear de halina koa nefany a misy koa ny hoe fikambanana mpanohatra manohana an'le izy de ohatran'izay foana anie zany ny eto amintsika misy ny tonga saina de misy koa nefa ny mivadika ka zay le ataoko hoe sarotra be ny isina firaisan-kina satria tsy mpanohatra daholo ny eto fa misy koa mpomba fa io zany a zay ny antony nanasivana an'le fifidianany eo no ahitana ny hoe izy amin'ireo akolafy anankiroa reo ny maronisa zay ny tena marina fa le hoe firaisan-kina aloha mbola sarotra be zany satria sa-esadanja na mpanohatra na le mpomba fa tsisy hoe tapaka avany amin'iny de raha isika ny antso tafiditra manaraka anaraka faingo vetivetikitsika de toezantsika zay avy eo